Fahalimerabantsika tsy ariavindray tratra ity lahady maraina faina amby roapolo ny volana oktobra ity. Andriamanitra isika fa mbola miheny tombonandro indray mba ahafahantsika mandray ny fahasoavany misaotra azy nitahitsika hitrany ihany koa. Ilay andirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tena tsara indrindra mbola verimpisaoranao izay ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra ny ampanomponao ankehitriny izay mihaino fandaran'izao. Mangataka manao manokana amin'ity maraina ity. Mba hitahinao azy, ankahirezinao azy, ny hanomezanao hery ihany koa, ary ihany koa ny herinandro diavinay amin'ity any. Dia ianao no hialoha lalana azy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mahalala onony amin'ny zavatra rehetra. Alaina ny Filipiana 4:20 manao hoe araky ny afatrasatry ny faniriko sy ny fanantenako fa tsy ahazo henatrao na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakizay dia ankehitriny koa no ankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Maro ireo mandeha eo amin'ny ambanin'ny aloko ny fahafatesana ankehitriny no niomana hanao asa ho an'ny tompo kanefa tsy tsapan'izy ireo ny adidy masina mipetraka aminy mba hitandremany lalàn'ny fahasalamana. Tena lalàn'Andriamanitra tokoa ny lalàn'ny fahasalamana kanefa ohatra ny adino izany io fahamarinana io. Misy ireo mampiatra fomba fisakafo fetra izay tsy hitondra fahasalamana ho azy, tsy soloany sakafo be otrikaina ireo sakafo mankarary izay ny ilainy, ary tsy nosain'izy ireo fa ilaina ny fahamalinana sy ny fahaiza-mikaroka eo amin'ny fikarakarana sakafo amin'ny fomba izay mahasalama indrindra. Maro eran'izao tontolo izao ireo olona mamela ny fahazarana manimba hanjaka, ny filana no lalàna mifehy ny fiainana, ary noho ny fahazaran'ny risony dia takona ny fahatakarany ara-moraly, sady misy fahasimbana be ihany koa ny fahaizana manavaka ny zava-masina. Kanefa ilain'ny kristianina ny manana fahalalana on'ny entitra, tokony hapetrany ambony ny fenitra hotratrarany. Foto-kevitra no tokony hibaiko fa tsy filana sy ahitsaitra. Midika zavatra maro ny fahatokena amin'Andriamanitra. Manana fitakiana amin'ireo rehetra izay mandray anjara amin'ny fanompona azy Andriamanitra, fa ny ireny ny azona ny saina, fa ny ireny ny azona ny vatana ao anatin'ny fahasalamana tanteraka, ary ny hery sy ny fahafahamanao rehetra ho eo ambanin'ny fifehezan'Andriamanitra, ary ho tehirizina ho matanja araka izay azo atao amin'ny alalan'ny fahazarana izay voakajy sy entitra. Adidintsika amin'Andriamanitra ny manolotra ny tenantsika tsy misy fepetra, ny tenantsika mihitsy ho anazy. Ny tanjakintsika sy ny fahafahamanaontsika rehetra dia tokony ampitomboina sy hatsaraina tsy hankiato, indrindra amin'izao fotoana fizahan-toetra izao. Rahalahy sy anam-pahavisa, ny fahalalana onony amin'ny fiainana, ny fisotro, ny torimaso sy ny fitafy dia anisan'ny foto-kevitra lehibe ny fiainana ara-pivavahana. Ny fahamarinana izay ampitoerina ao amin'ny tempolin'ny fanahy dia hibaiko ny fikarakarana ny vatana, ary tsy misy azo atao tsinotsinona izay rehetra mahakasika ny fahasalaman'ny olombelona. Ny fahazahoantsika ny mandrakizay dia miankina amin'ny fampiasantsika eto amin'izao fiainana izao ny fotoantsika, ny herintsika sy ny hery miasa mangina izay ananantsika. Ny irina dia ny ahafahanao mampiatra an'izany toromarika izany, ka ho raisinao an-tanana manomboka an'io ny fikarakarana ny fahasalamanao, satria lehibe ary manam-pirofany koa izany ny fampiarantsika sy ny fahatanterahany lalàna eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ny Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izany amin'izany toromarika avy aminao izany, ampio hatrany izahay mba hijery ny fahasalamana amin'ny lafin-javatra rehetra, ka hanompo anao amin'ny fahafenoany tokoa amin'izay rehetra momba anay. Aminaran'i Jesosy, amen. So
miaro